baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Mbola mpifaliana trany no ionako aminao amin'ity androany ity ry namana, mpiara-mianatra ny soratra masina, manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Mbola miresaka n'ilay fitaovana anankiray tao anatin'ny fiara fanekena ihany sika dia ny didy folon'Andriamanitra io. Misy mampianatra fa hoe tsy natokana ho an'ny firenena hafa ankoatran'ny Jiosy io. Tena marina ve zany? Ndao aloha sika hivavaka. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao fa afaka mihoana amin'ity namako ity indray aho. Mamelà ny heloko satria mpanota tsy mendrika, tsy marina, tsy mahitsy, zava-poana izay eritreretiko amin'ireo foa ka endrao. Avelao ny tsy fombiazako rehetra. Amin'ity anio ity, engany ianao hamindra fo amin'io namako ihany koa. Fa te-ankatoanao izay. Meo anay ny fananao masina ampianatra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Matetika no andrenesana ny olona miteny fa ho an'ny Jiosy ihany hony io didy folon'Andriamanitra io. Maro moa zany ny toa-kevitra entiny, satria teo amin'ny Jiosy ihany izy no nisy an'izany fitoerana masina izany, ary tsy nisy an'izany tany amin'ny Jentilisa. Raha mamaky ny Genesis 3:15 sika, Genesis 3:15 dia toy izao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ampifandrafesika ianao sy ny vehivavy ary ny taranako sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao kosa anoritoro ny ombelahitongony. Raha mamaky an'io sika, dia tsy ny Jiosy ihany na ny zanak'Israely fotsiny no nomena fampanantenana teo. Mbola tsy nisy zany Jiosy zany, mbola tsy nisy zany Israely zany, mbola tsy teo i Abrahama, fa i Adama sy Eva ny teo. Mbola tsy teo Kaina sy Abela, fa i Adama sy Eva rery ny teo. Io Genesis 3:15 dia teny fikasana, fampanantenana ho an'ny taranaki Adama rehetra. Raha izay no tokony ho izy ho an'ny taranaka rehetra io, dia tsy tokony hisy fahavalo mihitsy zany. Tsy tokony fahavalo zany ny taranaki Adama sy Eva. Fitenin'olona matetika no hoe hafa mihitsy ilay Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha dia hafa ilay taty amin'ny testamenta vaovao. Ilay taty amin'ny testamenta vaovao dia maniraka antsika ho tia ny fahavalo. Nomena andraikitra ny olona maro voafidy ampianatra ny olona rehetra ny fahatahorana Jehova. Saingy vitsy no natateraka an'izany. Ao anatin'izany ny zanak'Israely, nanavakavaka ny hafa firenena nataony. Raha tokony nampianatra ny lalàn'i Jehova an'ireny firenena hafa reny izy, dia nanavaka n'ireny indray ny nataony. Hita taratra io ho an'ny olona rehetra io amin'ny Matthieu 7:20-20 amin'ilay hoe olombelona rehetra sy ilay hoe hatramin'ny farany tany no hitoriana ny filazantsara. Tsisy akanavaka io, torio ny filazantsara
amin'ny olombelona rehetra. Zany hoe miendrika ny ilazana ny vaovao mahafaly avokoa zany rehefa mety taranaka Adama sy Eva, tsy misy anavana. Mila mafantatra an'Andriamanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra avokoa rehefa mety ho taranaka Adama sy Eva. Izay mahatonga ny teny hoe tiavo ny fahavalonao io. Satria samy taranaka Adama sy Eva nandatsahany Kristy ny rany avokoa isika olombelona eto ambony tany. Tsy midika akory zany hoe rehefa miteny Jesosy ateoriana tiava ny fahavalonao dia hoe hafa mihitsy le tary aloha, satria tary aloha dia mandringana ny fahavalo no atao. Samy fanahy mila vonjy araka ny programan'Andriamanitra avokoa rehefa mety olombelona eto ambony tany. Efa programan'Andriamanitra eo hamonjy ny olombelona rehetra io, fa tsy hoe niova izy. Ka taloha dia hoe tsy nekeny ny hamonjy ny hafa firenena na ny fahavalon'i Israely, fa ankehitriny kosa dia hafa, fa niova izy. Tsia. Andaony vakiana ny voalazan'ny Genesis 7:12. Genesis 7:12. Fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahina ny firenena rehetra ambony tany. Andao ampintsika indray ny Galatiana 4:7. Galatiana 4:7. Ary satria hita ny soratra masina rahateo fa amin'ny finoana no hanamarinan'Andriamanitra ny jentilisa, dia mitory ny filazantsara tamin'ny Abrahama rahateo izy ka nanao hoe aminao no hitahina ny firenena rehetra. Raha mbola ikariko antsika dehibe ny andiny milaza ao fa tsy nikendry ny hanavaka mihitsy Andriamanitra, fa ireto ny mena ndraikitra ny Israely zany, ny Jiosy zany no nanilikilika ny tsy taranaka Abrahama ara-nofo dia ny jentilisa zany, dia ny hevitra azy ireny ho tena fahavalo tokoa. Fa ny programan'Andriamanitra, ny drafitr'Andriamanitra dia izao: hamonjy ny olombelona rehetra. Koa zava-dehibe ny fahafantarantsika mahakasika ny didifolan'Andriamanitra izay napetraka tao amin'ny fiaran'ny fanekena io. Io no mampiseho fa any an-danitra Andriamanitra any ny foibe, fibaikony, fiarovany, fitantanany ny tontolo rehetra izay ny foroniny. Any izy no mandefa baiko, any izy no mandefa ny fitahiny, any izy mandrotsaka n'izany rehetrarehetra zany. Ary tsy voatokana ho an'ny jiosy irery zany. Tsy voatokana ho an'ny jiosy irery zany fa na ianao io na izaho io, ny jentilisa ihany koa. Zay rehetra taranaka Adama sy Eva rehetra dia anisany mandray fitahina amin'izany. Tsy hisy olona andray fitahina nefa ka hiny hanitsakitsaka ny didin'Andriamanitra dia ny didy folo. Tsia. Ny mpanitsakitsaka ny didiny folon'Andriamanitra manao fanahiniana dia tsy hisy fanatitra ho amin'ny famelana ny helona. Matetika dia resan'ny olona mihitsy ny hoe rehefa tsy voatandrina io rangaha dia inona ny tokony ho tandremana an'io? Ny voalazan'ny Baiboly ve dia ny hoe mahatandrina? Tsia, tsy izay. Andaontsika maky tenin'Andriamanitra. Zao ny voalazan'ny Jaona 4:15. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Izy tsy miteny hoe hahatandrina ny didiko, fa hitandrina ny didiko. Takian'Andriamanitra amiko sy aminao dia hitandrina. Mbola misy andininy anankiroa araka ny voalazan'ny Apokalipsy 12:17. Apokalipsy 12:17. Amin'ny anaran'i Jesosy dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa, izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Ny zanak'Andriamanitra sisa zany dia mitandrina ny didin'Andriamanitra ary mitana ny filazanan'i Jesosy, na hoe mino an Jesosy. Mitandrina no eo fa tsy hoe mahatandrina.
Amarana antsika azy ny Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. Mitandrina ny eo ary fanindran-dalana amin'ny finoana an' Jesosy. Ny olona anankiray zany raha mino an' Jesosy izy dia tsy hoe afaka amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, fa tsy maintsy miaraka ireo zavatra anankiroa ireo. Ireo fepetra anankiroa ireo dia tsy maintsy miaraka ary hita eo amin'ny fiainan'ny tena kristianina. Koa zava-dehibe ny hamantarantsika an'izany. Ary matoa io didy folon'Andriamanitra io nitehirizina tao amin'ny fiara-ny fanekena tao anatiny, fa tsy taty ivelany, dia zava-dehibe zany. Dia ahoana ary zany? Rehefa tsy matandrina ianao dia anao inona? Vao maika koa ve tsy hitandrina? Tsy vao maika koa ve loza? Mitandrina aza ianao diso, ka maika moa fa tsy hitandrina. Hitandrina no nasaina ataontsika na dia tsy hatandrina aza isika. Ary zany mitandrina zany no atao hoe fiangonan'Andriamanitra. Rehefa mitandrina ianao no azon'Andriamanitra ampiana noho ny fahasoavana, fa tsy misy famonjena azon'izay miny mandika hantenaina. Tsy misy famonjena azonao hantenaina mihitsy raha fa miny mandika ianao. Averiko farany fa mitandrina no takian' Jesosy amintsika, na dia tsy hatandrina azy isika. Ary izay mitandrina izay no ahafantarana ny fiangonan'Andriamanitra na ilay antsoiny hoe zanaka sisa izay matezitra mafy an'i Satana. Mifandrombaka mamely an'io zanaka sisa io avokoa ny devoly sy ny mpanompony rehetra. Sitrakao ve mba ho isan'ilay zanaka sisa? Rehefa ho avy Jesosy dia akarina ho eny amin'ny rahona lanitra ho any aminy mandritra ny rivotaona, ary aveo hampandovany ilay tany sy lanitra vaovao. Angatao ary ny fanampian'Andriamanitra fa vonina hanampy anao izy noho ny fahasoavany irery any. Mbola tsy foana mbola manan-kery ny lalàn'Andriamanitra dia ny didy folo zany. Aza mamerina an' Jesosy ho hiantona eo ambony hazo fijaliana indray. Hatreo indray ny fotoana ahafahako miaraka aminao amin'ity androany ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa mandra-piona aminao indray ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfer Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrenjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?